Zao tonga indray ilay fotoana nampanantenany filoha-pirenena Andry Rajoelina iresahana amintsika vahoaka malagasy hiatrehantsika ity valanaretin'ny coronavirus ity. Miarabanao Andriamatoa Filoha. Ya, miarabanao miora ary ampitiavana trano ekarana eto amin'ity plateau ny télévision malagasy ity mba ahafahana fampitafa ny vahoaka malagasy indrindra araka ny teneniko hatramin'izay dia ao anatiny zao fiatrehana n'izao sedra mahazo atsika indrindra ny valanaretina coronavirus zao dia raha totsika ka nyteny hoe avelany hatrany ny olona tsy voaka indrindra misy ihany koa ny couvre-feu dia ny raisiko adidy ny ifampitafa amin'ny vahoaka malagasy manoloana n'izay paikady apetratsika idivana amin'izany isakariva ka dia ampitiavana hatrany ny itsidihako ny tokantranony malagasy tsirairay avy. Andriamatoa Filoha, nivoaka tao amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 tetsy Ivato ny atoandro teo tamin'ny iray ora teo zany fa 13 androany no mitondra izay tsy mikaretina coronavirus izay. Efatra vaovao zany no hita androany tsara azavaina ihany Andriamatoa Filoha satria misy no mieritreritra hoe niampy 13 indray le 9 maly alao azavaina tsara raha tsy hoe ny tompo izay teo anelanelany tamin'ny ray ora atoandro sy izao amin'ny 7 alina zao. Ya, ny zavatra tsara ho fantatritsika dia nampitomboana ny tanisanyireo olona izay natao fitiliana. Noho izany dia androany araky ny nambarany teo amin'ny centre de commandement opérationnel na ny CCO eo Ivato dia namoaka ny tarimarika avy any amin'ny Institut Pasteur ny salanisa izay hoe olona 13 no isa total be an'izay hoe tratran'ny coronavirus eto Madagasikara ankehitriny ary efatra kosa ny olona vaovao zany androany amin'ireo anankiefatra ireo dia anankiray teratany frantsay izay miasa eto Madagasikara ary ny anankitelo kosa dia teratany malagasy avokoa. Nresaka moa tsika omaly Andriamatoa Filoha fa hoe amaly ny fantaninana manitikitika ny vahoaka malagasy any ny teo anivy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia nampiantso ihany koa ireo olona izay mety hoe nanana fantanina nisan'ny songadina atao anatin'ny fantanina voaray 770 nisan'ireo fantanina voarain'izy ireo androany dia nisan'ny nisongadina atao anatin'izay ny hoe misy milaza Andriamatoa Filoha fa mihoatra izay 13 izay nisan'ireo tratran'ity tsy mikaretin'ny coronavirus ity fa manafiny anareo fitondram-panjakana. Ahoana mikasika izay Andriamatoa Filoha sao manafina tokoa ny fitondram-panjakana mba hoe tsy hampirorosaina ny vahoaka malagasy? Ya, ny ataoko angambany ary nolazaiko ombeny efa nolazaiko hatramin'iza nanao ny fanambarana tamin'ny vao niditra natafatsofoka teto amintsika ity aretina coronavirus ity dia ny fanambarana nataoko dia ny hoe ny mangarara ny marina no holazaina amin'ny vahoaka malagasy ka eto kosa dia mba miteny kosa amin'ireo izay miezaka foana anakirotana ny saim-bahoaka izay miezaka hatramin'izay ataona maro izay manaparitaka virus le virus io any amin'ny zareo misy an'le virus ka aoka kosa ny zavatra ofisialy izay lazaina eto izay miala avy any amin'ny Institut Pasteur tsy ho ambanibanina ary indrindrindrindra tsy misy maniry ny hoe fahavoazana azo amin'ny vahoaka malagasy zany ngambany. Ry zareo zao ny zavatra manahirana eto amin'ity firenena ity. Misy ny olona izay soa ihany fa vitsy anisa izy ireo mieritreritra foana tsy mila ny fampandrosoana hoentiny zao fitondrana zao eto amin'ny firenena. Zany hoe raha ny tiany zareo dia vao mainka hiantra amin'ny firenena. Ny faharoa dia ny faniriana izy ireo araka ny zavatra nyteneny hatramin'izay dia ny hoe efa 200 no tratran'ny aretina, efa misy maty ary tsy normal raha tsy misy maty satria any Italia efa maro be efa 7000 ny maty. Ny faniriana izy ireo dia ho faty horingana koa zany ny malagasy ka aoka kosa tsy atao kilalao fa manjary maso reny ny fomba fanaovanareo politika satria tsy zany zao fahavalo rainy atsika dia ny coronavirus fa kosa aoka ny filazana hoe
mandainga manafina ny fitondram-panjakana raha manana totanisa hafina ohatra ny hatramin'izay mifilazanareo dia avoay dia lazaondray hoe aizany maty fa mbola tsisy maty hatreto. Efa nitentsika androany fa io ny atotanisany voaka ary io avy any amin'ny Institut Pasteur. Tsy ny filohan Rajoelina no manao test, tsy ny ministra no manao test, fa ny Institut Pasteur. Ny OMS manara-maso amin'izany. Ka izay ny teneniko hoe ohatrany tsy mety loatra fa reny olona milaza n'ireny zavatra ireny dia alohany makarary ny hafa aloha, satria ireny ane tsara ho fantatsika fa ny ao an-tsaina ireny dia ny maloto, ny maizina ny ao an-tsaina ireny olona ireny, satria ny zavatra ratsy foana ny hita. Vao mifoha vao maraina ireny olona ireny dia fakalana ny ao am-pony. Vao miteny ireny olona ireny dia fanaratsiana ny zavatra mivoaka amin'ny vavany. Ka aiza moa ny androso ilay firenena ka mbola zany no sainanareo? Rehefa tsy hanao nareo aloha zay fa manao ny ezaka rehetrarehetra mba hoentina anavotana ny malagasy. Miasa tsy matory andro manalina ireo minisitra tompony andraikitra rehetrarehetra ka toko kosa angamba fa tsy mety ny zavatra sy fiteny, tsy misy fanajana, fandrabirabiana, fanakorontanatsaina atao ohatran'ireny. Oka zay ny fanaovana politika maloto zay mahazatra anareo. Oka zay ny fanakorontanana zay mahazatra anareo fa izay dia iaro ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra ny faniritsika dia ny hoe mba tsisy arety mandringana, zany hoe andringana ny olona toy ny any ampita ny eto Madagasikara. Mifanirino zareo dia hoe tsy normal raha tsisy maty fa efa tokony be deabe ny maty. Ole retsy malagasy ve ianao io? Malagasy ray malagasy reny ve ianao miteny io? Ka tsy tokony atao an'izany le raharam-pirenena fa any amin'ny fividianana indray no miresaka nareo raha tsy mahavita ny fitondrana. Zay efa niteny hoe an'olo teny ary manao ny ezaka rehetrarehetra mba hoentina anavotana nyity firenena ity. Za miteny aminareo omaly zao niona tamin'ny OMS. Manontany ny OMS sy ny firenena hafa hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'ity centre de commandement opérationnel ao Madagasikara ity. Ohatran'ny mahomby ny zavatra mitranga ao Madagasikara. Ahoana ny ataonareo ao Madagasikara? Misy filoham-pirenena vao niantso anay mifampiresaka tamiko. Afrikanina miresaka mifampizary zay hoe tena loso ty aretiny ity. Inona ny expérience any aminareo zareo mba maka modely atsika. Fa ny olontsika malagasy tsika samitsika eto any mifandrabiraby, tsika samitsika eto any mifanaratsy, ary tsika samitsika eto any maniry loza ho an'ny firenena zay samy malagasy tsika rehetrarehetra eto. Ka izany zavatra zany kosa tsy tokony mety araka ny lazaiko ombeny ombieny ny teny ampitoniana hoe fotoana ny firaisakiny zao, fotoana ny firaisapo zao, fotoana ny firaisatsainy zao fa tsy fotoana kosa angambany no ilazaina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aiza ve ny sasany dia miteny hoe aiza ny vola ny vidanana n'ireny 4x4 ireny? Atao inona ireny 4x4 ireny? Ole retsy raha misy olona maty ve eo ka misy ambulance tonga amonjy an'le olona dia ianao inteny hoe tsy taingina n'ity ambulance ity fa aiza aloha ny vola ny vidanana an'ity na tsy hinana n'ity fanafody ity fa avy eza io fanafody io? Tsy izany ngamba no ataoko hoe tokony fiarahamonina misy eto amintsika fa tokony fiarahamonina mirindra, tokony fiarahamonina milamina ary zay indrindra ny tokony mapetratsika mba hoentina anavotana sy irahana miatrika an'izao aretina coronavirus izao. Andriamantoa filoha fa nyresanao ihany le 4x4 teo, inona zany tena ilana an'ireo 4x4 fitopolo izy ireo raha tsy diso no ifamezivezy miasa atao anatin'ity ady amin'ny fiparitahany coronavirus eto Madagasikara ity. Ireo 4x4 ireo dia napetraka indrindra mba hoe hoentitsika manaraka ny fivoatra ny toe-pahasalamany ny ireo olona zay avy any ivelany. Zay efa nolazaiko hoe ananatsika ny lista, ananatsika ny adresin'izy ireo. Dia nametraka tsika tamin'ireo olona ireo hoe nareo mise en quarantaine. Mise en quarantaine zany dia hoe tsy mivoaka ny trano mandritra ny 14 andro, satria ao anatin'izay 14 andro zay no mety ivoatra sy hitsimoka ao anatin'ny vatan'olombelona ilay valanaretina. Dia napetratsika ireo 4x4 ireo no hoe misy mpitandro ny filaminana ao anatiny. Misy misy mpitsabo mpanampy ary misy biologiste zay ho avy isaky ny tokantrano ireo olona avy any ivelany dia hijeran'izy ireo hoe ao an-trano ve le olona ary manahoana ny toe-pahasalaman'le olona, ny narary ve ary mila ampidirina hopitaly ve sa inona ny toe-pahasalamana.
zay zany zavatra nilaina ny rokatikatako eo moa zany ny atsika any amin'ny faux débat any amin'ny tsy tokony asiana dievitra no entina dievitra tomobile atsika tamin'ny volam-panjakana tomobile ny ministère ny intérieur zay tokony omena ny chef district tomobile ny ministère ny fahasalamana tomobile ny ministère ny agriculture zany fa ny sasany any amin'ny zavatra hafa no ny zavatra horesahana ohatra ny mampatsiarana n'ilay tenin'ny professeur anankiray no hoe ao anatin'izao ady anankiray izao izy professeur any ivelany izy io dia ny discussion ataontsika dia hoe mety ve ny conception ny parachute zay ny teneny le professeur anankiray hoe ty fa misy fanafody fiarovana ampiasao fa io ny anavitra atsika dia ny sasany mbola miteny hoe mety ve ny parachute dia ozy izy hoe makay ianao olona zato avy dia ataovy eny ambonin'ny aeroplanina dia asaivo mitondra parachute ny zato dia azasaina mitondra parachute ny zato dia ho hitanao eo hoe izany nanavitra n'ilay olona dia zay ny teneniko hoe zao ohatran'izay ny atsika eto Madagasikara fotoana ny fanavotana an'ireo olona marary zao fa tsy fotoana ny fametrahana ady hevitra ny amin'ny ady hevitra tsisy ary tena mampitehiteny mihitsy hoe tsy tokony asiana tsony ny ady hevitra satria malozan'izay manome fanafotonana ozy izy ny tsafana satria mitondra fanafotonana lay fanambarana zay mahita foana tsikera zay atao ao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao zay ny teneniko hoe fotoana ny fandraisan-tanana tsirairay avy zao mba fotoana ny fanomezan-tanana fa tsy fotoana ny fanaovana tsikera satria fahavalo anankiray no fahavalontsika mihinan-kavy tsy hoe fahavalo io aretiny io tsy hoe fahavalo natao tonga teto ho an'ny mpitondra fanjakana tsy hoe io aretiny io dia hoentina mitondra fanjakana na ho an'ny mpanohatra fa fahavalo iraisana atsika rehetrarehetra io ary zay ny teneniko hoe tsy maintsy miatrika an'izany isika rehetrarehetra Andriamatofilo maly ianao efa nampanantena fa anaiky eno ny fanontaniana ireo izay manitikitika ny vahoaka malagasy ihany nisy fanontaniana vitsivitsy reto no maninay nangon'ny mpanao gazetinay manerana amin'ny faritra Andriamatofilo ho zarazara itsika izy ity satria eo no miresaka mitebiteby indrindrindrindra ireo any amin'ny faritra Andriamatofilo amin'izao fotoana izao hoe sao reny olona nandeha any amin'ny faritra ireny sao mitondra izay tsy mikaretina izay anisan'izany ohatra ny tamin'ny Tomasina Morondava ny any Toliara aloha raha antsika izay dia mino fa isy valy ny omenao an'izy ireo. Ny olona fitopolo aty ve dia mbola tsy azon'ilay coronavirus sa karakory. Zahay aty moa aloha ohatrany azo lazaina hoe sahirakirana ihany nefa tsy maintsy magnaraka ny fepetra ihany. Monsieur le Président, magnino va olo mise en quarantaine ndray laha ohatsy avory tany raiky fa ny sasany amboly ny sasany tazomy io voara maso va ny fahasalaman'olo ray fa zahay matahosy faritahany arety io aminay atoy. Aloha indrindra dia miarahabanao Andriamatoa Président zay nanatateraka nametraka ny fepetra zay tokony arahina zahay eto Morondava moa dia tebiteby satria misy vahiny zay anisany niaradia tamin'ireo olona avy azy nivelana ka misy toerana maromaro zay ametrahana azy ireo ka mandeha ny fotoana nefa fitiliana tsy maintsy atao. Aloha angamba tonga tenao Andriamatofilo no amaly ny fanontaniana izy ireo. Ya voaraiko tokoa ny tebiteby zay mahazo an'ireo olona any amin'ny faritra mikasika ny hoe mety hipartan ty aretina coronavirus ty any amin'ny faritra ary io moa araka ny lazaiko rehefa mahita ny zavatra any ivelantsika dia ataoko ngambany amin'ny teny vahiny hoe normal be rariny raha toatsika ka mitebiteby mitaitaina indrindra fa mahita n'ireo vatapaty milahatra ireo hoe ny fanontaniana mipetraka amintsika io firenena lehibe aza tsy mahafehy an'ilay aretina ka ahoana moa zany isika eto Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny faritra raha toa ka sanatrika miparitaka zany valanaretana zany. Rehako ny fanontaniana zay napetraka ilay tovolahy avy any Tomasina teo. Tsapako ihany koa ny tebiteby zay fanontaniana napetraka zareo tany Toliara teo ary fanontaniana ilay ramatoa avy any Morondava ihany koa. Ny zavatra tenentsika dia hoe matoatsika aloha naka ny fanapaha-kevitra dia hoe misy an'ilay
confinement partiel na fitokana monina apahany zay napetraka teto Antananarivo tany Toamasina dia satria betsaka kokoa ireo olona zay nandray an'ireo sidiny fa nanaika an'le hoe mise en quarantaine na ny fitokana monina zay tokony ho ataon'le olona tsirairay olom-pirenena tsirairay any amin'ny faritra reo. Mikasika ny Toamasina manokana dia ny Prime Ministre nakany Toamasina androany. Ary eto moa ny vaovao mahafaly lazaiko atsika rehetrarehetra dia votonga vao androany io arivo io indray ny ampahany faharoa amin'ny fitiliana zay hoe test rapide na aingana azontsika. Izy io zany dia aparitaka any amin'ireo toerana rehetrarehetra zay nisy olona nandeha zany hoe nandeha avy any ivelany toy ny any Anosy, Sambava, Antala, Antsohy, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Morondava, Toliara ary any Faradofay izy zany. Ny zavatra ho ataontsika zany manomboka rapitso maraina dia iainga ny fiaramanidina ary anatitra an'ireo fanaovana testa any amin'ireo faritra rehetrarehetra ireo. Tsy maintsy vita testa daholo zany ireo olona rehetrarehetra ireo ary tsy vitany hoe atao testa indray mandeha fa atao testa fanindroany ihany koa mandra-pahatonga nylay hoe 14 andro zay napetratsika. Eto ngamba dia tiako manazava kely ny hoe raha misy olona atao test aloha androany ka negatif ny test zany hoe tsy nitondra ny valanaretina izy nefa ilay période d'incubation 14 andro dia zany hoe tsy maintsy atao test fanindroany daholo indray zany izy ireo mandra-pahatonga nylay 15 andro manaraka. Eto zany dia tena amintsika hoe ny sidina farany nitondra n'ireo malagasy mpiray-tanindrazana toatsika tonga teto amin'ny firenena na ireo vahiny monina sy miasa teto amintsika ihany koa dia tapitra amin'ny 7 ny volana aprily. Zany hoe amin'ny 4 ny volana aprily zany tsika dia afaka mandrefy sy mijery hoe voafeh ve sa tsy voafeh ny aretina. Ny dikan'izany ireo olona rehetrarehetra avy any ivelany ary efa tonga ao daholo ny fitiliana na ny test atao amin'izany dia efa tonga eto amintsika ary aparitaka makany amin'ny faritra. Ny tiako lazaina dia zao manoloana n'ilay zavatra nytenenina teo tsy tokony misy ianareo any amin'ny faritra satria izahay avy eto Antananarivo ny mpiasa ny fahasalamana ny ao amin'ny fiadidin'ny repoblika dia miantso isanandro an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Zay tsy hita dia anaovana ny fanambarana ohatra ny zavatra nitrangatranga teto amin'ny TVM hoe aiza ireo olona ireo. Ireo olona ireo zany atreto dia hita daholo. Le olona 220 lay tatatatany hafa marina fa nanao fanarahana izy ireo tsy hetsika ny an-trano. Fa ankehitriny kosa efa hita daholo nandeha tamin'le zotra Air Madagasikara fantatra ny adresy ary ankehitriny dia efa natokana amin'ny toerana na any amin'ny trano misy an'izy ireo tsy afaka mivoaka intsony ny trano. Ny vaovao mahafaly efa nilazaiko teto dia efa natao fitiliana avokoa izy ireo ary tsy misy mitondra ny tsimikaretina. Zay zany ny zavatra mitranga fa tsy misy zavatra tokony atahoranareo ny amin'ny faritra zay indrindra ny namezantsika zany hoe mety mafimafy mety misy fiantraikany lay antenentsika hoe mijanona daholo aloha ny taxi brosy ary tsy misy olona tsony afaka mifamezivezy ankehitriny indrindra fa ny fiara-pitatitr'olona dia midika izay fa miafy kely tsika aloha satria 7 andro sisa dia ho tapitra io fepitaona napetratsika io mba ahafahana mifeh ny tsy fiparitahan'ny valanaretina. Zay ny teneniko hoe aleolohantsika miaro mba tsy handripaka ity aretiny ity maka ny fanapa-kevitra toy izao mba ahafahana miaro ny vahoaka malagasy sy ny mpiray-tanindrazana sy ny olo-pirenena maro isan-karazana. Ity fantaniana manaraka ity Andriamatoa Filoha manitikitika ny akamaroanay na izay mpanao gazety ihany koa ary na manerana ny nosy fa alao ty tovavy iray avy ny maro antsetra ity no amitina izay fantaniana izay aminao ary. Ngano azafady aminao Andriamatoa Filoha ametraka fanontaniana hely mikasika ny kasobozy.
amin'ny amin'ny faritra maro antsetra ty baka ifampitadiavagna be zegny kasibosy sasitra sakindrany misy lafo magnararotra ny olo nefa ndraiky tsy dia mazava aminay loatra hoe karakory maro mifandehana izy io misy olo mivolagna hoe dokotera fogna zegny afaka magnatao izy io misy mivolagna hoe olo marary fogna zegny magnano kasibosy misy ndraiky hoe azo atao ny kasibosy tsy mety mazava aminay hoe karakory maro ny fandehany nefa i raha i aminay ty sasitra tsy hita de mangataka fagnazavagna aminao zay ndre matofoloa mikasika zegny fagnazavagna kasibosy zegny ya resaka kasibosy moa no teneniny lay tovavy teo ary tsara mihitsy le fanontaniany satria tsy ampy ny fanazavana ny hoentina tamin'izy io ny kasibosy dia tsika rehetrarehetra olo-tsotra mandeha ny andalana zany ny olona zay tsy mifanerasera amin'ny olona mety hoe mitondra valanaretina dia tsy ilaina ny anaovana kasibosy fa ny mila kasibosy dia ny olona marary mba tsy hamindra amin'ny hafa ianao zany raha mandeha ianao eny andalana ka tsy mifampikasika aman'olona ka mandeha tongotra dia sepitra ianao fa tsy ilaina mihitsy ny kasibosy satria tsisy le coronavirus tsy hoe ho azonao raha mandeha tongotra ianao fa ny mila kasibosy kosa dia ireo mpitsabo tsy maintsy manao kasibosy zay mifanerasera amin'olona ireo olona zay mifanerasera aman'olona betsaka regny dia tokony manao kasibosy ireo olona marary tsy maintsy manao kasibosy fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra kory dia tokony ianao kasibosy avokoa zany hoe nitenentsika zao maly hoe misy an'le any amin'ilay orinasa afakaba izay manao antony hoe inona moa ty anaran'tony le hoe ansotarby makany ivelany reny call center ny anarany reny tokony manao satria mihiboka ry zareo raha andeha ianao ka andeha lavitra ohatra hoe misy zavatra tsy maintsy ale any amin'ny faritra ohatra ka hiaraka tomobila amin'ny olona tsy fantatra na amin'ny olona marary tsy maintsy manao kasibosy mba hiarovana anao fa ny famezivezena eny andalana ohatra raha mijanona ohatrany ianao tsy misy olona marary tsy mila manao kasibosy na andeha misy dia andeha anao fanatanjahantena hiazakazaka kely dia tsy ilaina kasibosy izany zavatra rehetrarehetra zany ny feny dia ny olona marary mitondra ny valanaretina ny reo mpitsabo ireo olona zay mifanerasera aman'olona ohatra ny any amin'ny banky eo amin'le manome vola olona reny olona rehetrarehetra reny no mila miaro ny tenany ka tokony manao kasibosy zany hoe zay olona mifanerasera amin'olona betsaka zany zay tsy fantatra ireo olona ireo zay no mila manao kasibosy ny olona indrindraindrindra fa ireo olona zay natao en quarantaine dia mila manao kasibosy daholy mba hiarovana amin'ny fianakaviany ka zay indrindra ny mahatonga anay rapitso dia ireo olona natao mise en quarantaine rehetrarehetra inona moa le mise en quarantaine le ireo zay olona najanona ny an-tranony tsy tokony hifanerasera amin'olona dia omena kasibosy avokoa izy ireo mba hanaovana izy ireo sy indrindra na ny olona zay miray monina ao amin'ny tokantrano satria izy ireny zany no mety mitondra ny valanaretina mazava amintsika rehetra ngamba mikasika iny kasibosy iny fa ity horonan-tsary fahatelo ity dia mikasika ireo tantsaha ndre matofoloha tantsaha ny valopolo-isanjato ny malagasy miayay ihany koa izy ireo maro ireo horonan-tsary tonga teto aminay fa ty anankiray ity no alao mitinana anazy andeha aro rahantsika miakatra mivokatra amin'izao miakatra ny vary miakatra ny alkovera miakatra mivokatra nefa misy ity coronavirus ity manaja ny fepetra apetraky ny fanjakana izahay momba an'io tsy fivezivezena tsy fivoahana vezivezy mivokatra nefa miakatra tsy laninay apetraka ny fanontaniana hoe inona Andriamatoa président républicain Rajoelina vahaolana menao omena ho anay tantsaha manoloana ny zavatra misy ya mahafinaritra raha miarahaba n'ilay tatsaha avy anitasy avy anitasy tsy dia lavitra loatra eto amin'ny renivohitra ny fanapa-kevitra efa niraisitsika dia ny hoe ny malagasy aloha tsy maintsy misakafo ary ny fanapa-kevitra niraisitsika dia ny hoe ireo entana ilaina andavanandro zany hoe ny vokatra
zay volen'ireo atatsa ny vary zay volen'ireo tatsa dia tsy misy mihitsy aloha ny fanakanana hoe tsy mahazo miakatra ty andrenivohitra na tsy mahazo ihany koa ny ataony varitra azy fa reny zany dia nyresantsika ny hoe malalaka ny fitondrana ny fitaomana an'ireny vokatra avy any amin'ireny tatsa reny ary afaka malalaka ihany koa ny fivarotana anazy eny anivon'ny tsena maro samihafa fa niferana fotsiny fotoana satria tsika ny hatramin'izay fa zatra hoe ny maraina ihany ny metseny fa niferana ny fotoana ny hoe ka hatramin'ny amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro ny ahafahana mivarotra an'izy ireo fa ny fitaomana an'izy ireo kosa dia malalaka zany fa tsy misy fetrany ny fitaomana n'ireny vokatra avy any amin'ny tatsa rehetra ireny. Izany hoe tokony hitobaka toy ny mahazatra ny entana eto andrenivohitra fa Andriamatoa Filoha na tsikaritra fokontany maromaro izahay ohatrany tsy misy vary eny amin'ny épicerie ireny asa hoe tazomin'ireo mpivarotra ve ho azy sy ny ankohonany sa tena tsy misy tsy tonga ve le vary sa inona ny zava-misy sao mahafantatra mikasika izay no Andriamatoa Filoha? Ya ny vary dia efa nilazaina ombenimbieny fa misy ny vary gasy dia fotoanany fiakaran'ny vokatra zao araka ny lazainy ilay tatsa teo. Ny vary importena avy any ivelany dia misy 22 000 tonnes zany hoe eo amin'ny sambo anankiroa eo ny 22 000 tonnes zany sambo lehibe anankiroa any Toamasina. Misy équivalent na sambo anankiray ihany koa zay ho avy amin'ny herinandro ary ny vary eto atoerana dia nijerevako ny antontanisa satria misy 450 000 tonnes zany hoe ampy mitobaka ny vary fa io le niteneniko hoe tsika malagasy mila fifampitaizana ankehitriny zany hoe le toetsaitsika mihitsy aloha ary fotoanany zao no anovanana zay toetsaitsika zay zao ny zavatra misy miresaka vary ianao ny vary ny misy tokoa le hoe reo épicerie zay misy sasatsasany ngamba mivitsivitsy ny tena tsy manana valany fa misy ny épicerie indray manana izy fa matahotra izy na te hivarotra lafilafo kokoa dia tazominy ilay stock misy eo aminy nefa zay ny teneniko hoe amin'ny fotoana toy izao ireo mpitsabo dia ny adidin'ny mpitsabo miatrika sy mitsabo an'izay marary zay zany zavatra tokony hoisy ny reo ampivarotra dia mamatsy an'ilay fokontany izay misy ny toeram-pivarotana tsirairay avy ka tsy tokony hitana an'ilay stock izy ireo fa tokony hivarotra an'ilay stock eto moa dia mitodika amin'ny mpivarotra mihitsy hoe anjaranareo zao no mamonjy na zay ny mahatonga mpivarotra dia hivarotra ny entany amin'ireo mpanjifa na reo olona zay tokony hividy an'izany zany any amin'ny toerana isam-pokotany eny. Ny zavatra mitranga dia ity raha vao nanao ny kabary tamin'ny alahady nilaza hoe misy tafiditra eto a Madagasikara ny aretina coronavirus dia matetika tsika malagasy miazakazaka ny amin'ny zavatra tsy tokony hiazakazahana tsy mametsiny satria ao anatin'ny tahotra fa ny zavatra nyteneniko dia hoe arao ny toromarika mifanarahana toromarika no ahafahantsika mifampitsinjo sy ny ahafahantsika manavitra sy miatrika an'izao aretin'izao. Inona zavatra nitranga ny teny ministra tompon'andraikitra ny hoe aza miazakazaka ianareo eny amin'ny toby fivarotana solika fa misy ny solika ary tena manana stock be dia be tsika tsy misy mihitsy tokony hiazakazahanao amin'izany fa mbola miazakazaka ihany lay olona zao tsika tratran'ny confinement nanao plein daholy atao aiza ary le plein tsy miasa ane le tomobile zao mijanonao an-trano dia ampiasaina roviny aloha fidanana vary aloha le vola miteny indray tsika zao hoe misy ny vary teneniny zany amin'ireo mpivarotra fotoany zao anareo mpivarotra hivarotana mihitsy ary tokony apresiana mihitsy ny olona hoe zay hoaninao androany vidio androany fa misy ny vary ao amin'ilay épicerie fa matahotra indray le olona dia tazominy le vary dia le tombom-barotra kely tokony ho azonao androany
ny olona tsy atao mivarotra ary a efa tsy vidiny ianao zay ahafahana melanalana indray hoe afaka misokatra ny épicerie fa tsy mikatona dia tsy varotanao indray le vary ka eto an zany moa dia miteny hoe tokony varotana le vary satria fantatra hoe fa misy varany ao anatin'ireny épicerie reny fa tsy varotana zareo fa na zany ary ny épicerie zay tsy manana vary a dia nametraka tsika amin'ilay hoe opération tsinjo erahana misolombavambahoaka tsy anavahany io na solombavam-bahoaka aniza na iza fa vahoaka no avotana ankehitriny a ka mifandray amin'ny ministère izy ireo ka raha vao fantatra hoe tsisy vary ary andraisorana tsisy vary any analamahitsy na tsisy vary any amin'ny toerana maro samihafa dia nandray fepetra ny fitondrana sy ny ministère fa ho aterinao amin'le épicerie mihitsy le vary zay vidiny moa zany dia amidiny amin'ireo olona zay tokony mila an'le vary zany zay zany ny zavatra tiako lazaina hoe tsika matetika any amin'ny zavatra tsy tokony mampikoropaka atsika no mampikoropaka atsika any amin'ny ady hevitra zay tokony tsy edina hevitra no edina hevitra zay ny teneniko ombenimbieny hoe arao antsakany sy andavany ny toromarika apetraka ary zay ny karako eto amin'ity plateau ty isan'andro no miora za tsy mitena anareo ndao ataony amin'ny mafilohana ady hoe ndao ataony iavoloana ndao atao any ambotsoroatra tsy maninona teto zao hitako teto ny président ny FJKM zay filohan'ny FLM ihany koa nieny tsara mihitsy ny fivavahana zay nataony teto amin'ity toerany ty ny tiako lazaina mitovy dolo ny olona rehetra zao ary tsy mampaninana mihitsy noho ny fitiavako ny vahoaka malagasy tonga eto isan'andro ifampizara ny zavatra tokony ifampizarana sy ny afatra tokony ampitaina mba hahafahantsika miara-miatrika an'ity aretina coronavirus ity Andrea Matofilo endrika azy ny voninahitra ny télévision malagasy aloha tonga avanao eto isak'alina toy izao fa amara-pananantsika ity resadresaka ity nisy horonan-tsary iray izay nanamarika anay niparitaka izy io tamin'ny tambazotra tserasera ankizy iray izay no efa tena mahatsapa hoe ilozany reo olona ity coronavirus ity zay tonga eto amintsika tsy nitentenenina anao izy ty Andrea Matofilo fa alao hiaraka hijery eto tsika hoe efa tena tafapakany amin'ny ankizy zay kolotsainy malagasy miara-miatrika ny coronavirus izay. Coronavirus, coronavirus, this man is coronavirus, 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 this man is coronavirus. Asetan le coronavirus te, bablaky kely fotsiny aloha inira iny eto zany za tena napita an'ity vidéo ty aminareo mihitsy hoe tokony miendry nareo tokony manaraka ny tolo-dalana zay omeny président atsika foantsika na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy manaraka tsika tenena hoe confinement total dia confinement total fa tsisy hoe mbola andeha hivoaka za fa za tsy manaiky an'izany fa manjary tsy mihinana amin'ny fianakaviako tsisy an'izany fa mba mitovy aminao daholo ny olona rehetrarehetra dikan'izany mba mahaiza mandre mba mahaiza miolona ohatry ny olona rehetra satria rehefa président no miteny président izy zany efa président zany izy mitondra ny firenena izy mibaiko ny firenena izy mibaiko mitondra fanjakana tsy maintsy zany foana zany izy io dia mba manantena atsika zany mba andray an'ity mba hiaino an'ity vidéo aty ampilaminana sady tsara antsika manaraka n'ity toro-dalana aty hoe mila manasa tanana amin'ny savony mila tapenana amin'ny sandro ny vava sy ny olona jerena le tsara ankeny ty ataoko ty zay ohatra zay zany le atao dia tsy mila mikosikosy maso amin'ny tanana hoe tsy mila zay satria ny tanana iny rehefa aveo dia andeha anaty vava any dia zay zany le mahavoa coronavirus dia tsy mila mifampiteny manao hoe tsy mila miteny hoe tandrika tena mipitipitika be zany le ranony ohatra ny ratsy be fa aleo manampy laminana manampy atanana dia mila ajaina zany ny elanelana ray metatra sanao zao io zao misy kosinako fa elanelanay roa tsy mahazo mifampikasika fa ray metatra zao zao ny elanelanay roa na mihinam-bary ara zay dia fa ray metatra ny elanelana satria manaja be ny
fahasalamana zany satria tsy te ho azy coronavirus satria io coronavirus io dia tena mamely izy amin'izao. Zay nefa tsy ny ankizy Andriamatoa ia mahafinaritra satria ny ankizy ary mahatsapa hoe loza ity coronavirus ity ary nafinaritra anahy teo dia ny fandraisan'ilay ankizy an'ilay toromarika sy fitsipika napetraka le hoe mila manasa tanana mila manaja ny lelanelana etsetretra tao anatin'izay ny hoe tsy mikoso maso sy ny sisa sy ny sisa. Alors ianao Andriamatoa Filoha anafatra tsara marihana fa rahampitso ihany koa misy ilay fotoam-bavaka lehibe hoentin'ny Papa François amin'ny valora alina eto Madagasikara no anarahantsika azy zay ka mety tsisy angamba aloha ny resadresakitsika rahampitso Andriamatoa Filoha fa anaraka izay fotoam-bavaka izay isika. Ia ary nyteneniko teto moa marina nyteneninao zany miora satria miantso anahy tokoa ny eveka tompon'andraikitra ny hoe ity ady atrehantsika ity dia eo ny hoe ady ara-tsientifika fa ady amina valana aretina indrindraindrindra zany zay miparitaka fa eo ihany koa misy hoe ady ara-panahy ny asa rehetrarehetra dia tsy maintsy arahana ny finoana dia tsy maintsy arahana asa ihany koa ka rariny sintsiny zany raha toa ka rahampitso satria amin'ny eninora any a Roma dia anao fotoam-pivavahana ietrehana an'izao valana aretin'izao ny Papa François dia mifanindrindrindra amin'ny fotoana izay fampiresahantsika dia alao aloha zava-dehibe loatra zany hoe tsy maintsy hidivana ary mila manana finoana ihany koa tsika ady amin'ny ara-panahy koa zany mila mba velomina amin'izao dia ataoko angambany fa rariny sintsiny no hoe amentsika sehatra zay afatry ny Papa François zay amin'ny valora alina mivatana izy io aty Madagasikara dia zay angambany no hoe ekeko ny fandaminana hoe ho alefa eto amin'ny TVM izany. Ny aditsika indray ara-tsientifika dia nanao antso atetiny hoe ny manam-pahaizana malagasy fantatro fa betsaka tsika ny manam-pahaizana dia nanao antso hoe sao dia fotoana an'izao tokony hojerevana ny fahaizantsika malagasy mety anasitrana na indrindra koa mba afaka manao prévention zany hoe na dia mbola tsy marary ary dia jerevana ny fomba ahafahantsika miaro tena amin'ity aretina ity. Dia ny zavatra mahafinaritra dia namaly ny antso iry zareo tao amin'ny IMRA. Ny IMRA moa zany na dia nany hoe Institut Malagasy de Recherche Appliquée zay any tompokolay professeur Ratsimamangy izy io zay mbola maro ny professeur miasa ao dia nanoratra ry zareo androany ary nilaza fa vokatry ny fikarohana nataon'ny IMRA dia hita ankehitriny ny fanafody manampy amin'ny ary manamafy ny fiarovana ny vatana mba hiarovana amin'izany coronavirus izany à base de quinine izy io araka ny filazana zareo. Eto zany dia nataontsika aloha dia ny andranao ataontsika aloha tsy amin'ny tsarambe-bahoaka fa ny fitondrana zany dia aka ividy na aka amin'izy ireo dia hozaraina amin'ireo olona rehetrarehetra zay natao confinement reo na ny olona zay efa marary reo dia avy eo afaka andro vitsy dia ho lazaintsika hoe naomby ve izay andran'izay sa tsy. Izy io dia ho fanampiny ny efa nalazaiko anareo teo fa ho fanampiny ireo traitement zay nasitrana olona maro na tany Eropa na tany Chine satria efa ananatsika dolo ny fanafody io moa tsy afaka divulguenay hoe zao inona ny prescription fa ny zavatra tiako fantatritsika fotsiny dia efa ananatsika ary mihoatra lavitra satria manana fanafodytsika mihoatra ny any amin'ny rasanatrizany misy olona tena tratrany aretina. Ny tratrany aretina eto amintsika zao dia 420 zay le tratrany aretina 320 no tratrany aretina fa ny fanafody ananatsika zany dia tsy misy maniry loza fa manana fanafodytsika hatrany amin'ny 2000 raha sanatrizany ka misy olona 2000 tratrany ny aretina eto dia manana an'izany fanafody zany tsika. Ankoatran'izay dia efa mifandray isika
ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ao andotam-penaka dia misy ny fitaovana ahafahana manao visioconférence. Misy ihany koa ao amiko ao Mbraoaka ao Ambotsoroatra ary misy any amin'ny centre de commandement opérationnel zay ahafahantsika mifampitafa amin'ny vatana. Za zany miaraka amin'ny professeur maromaro mifampitafa amin'ny vatana amin'ireo dokotera sinoa, amin'ireo dokotera européenne amin'ny resaka hoe protocole de traitement zany zay tokony ho atao raha toka misy ny fahasarotana zay zavatra zay. Zay zany zavatra tiako lazaina amin'ny vahoaka malagasy hoe efa mianticiper an'izany tsika. Raha pitso na raha afaka pitso dia hoetiketika ihany koa nareo hoe gouverner c'est prévoir. Rehefa mitatana ianao dia mila mitsinjo lavitra. Amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy nilazaiko ny vahoaka malagasy izy fa eto zany hoe tsisy maniry loza fa raha sanatria zany ka mitatra ny aretina efa 10 andro lasa zay dia efa nanomana toerany tsika équipé daholo io afaka mandray marary hatrany amin'ny 800. Ny tiako lazaina amin'izany dia hoe mivonina tsika, mivonina amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra mety ho pire nefa tsika tsy tonga any satria ny lamy manapetratsika hatreto dia mahomby avokoa. Etam-pamaranana Andriamatofiloha, tsara ihany amafisinao ilay mikasika n'ilay fihibohana na confinement satria raha ny androany aloha zany dia lasa ohatry ny verina ny voaboaka indray ny olona taorian'ilay hoe tsy nisy ka hita omaly dia etam-pamaranana lao sady amafisinao ihany Andriamatofiloha mikasika an'izay. Ya, ny anamafisako an'izay ngamba ny miora dia izao. Miasa mafy izahay ny tenako manokana ny mpitondra fanjakana rehetra isatsokajiny ireo ministra ny gouvernement tany prime ministre miasa mafy mba hiarovana ny ainao ry vahoaka malagasy. Ny zavatra angatahanay aminareo asa raha be loatra ve zany dia ny ahafahanareo manampy anay mba tsy hivoaka ny tokantrano. Mba ahafahanareo manampy anay dia mila mihiboka aloha tsika 5 andro sisa. Zay ihany no afaka ataoko hoe fitaovana manokana ahafahantsika miaro mba tsy hiparitaka ity valanaretina ity. Jerevy ny zavatra mitranga any Italia, jerevy ny zavatra mitranga any Espagne. Fa tsy ireo fiangonana dia tsy mahavita tsony ireo mpitondra fivavahana mandevina ireo olona zay tokony ho alevina satria milahatra ny vatapaty. Mbola misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy tonga amin'izany ka zay ny teneniko hoe mila mifahatsapatena atsika tsirairay avy. Zay ny zavatra angatahana amintsika ankehitriny ary eto dia amafisiny mamety remarque amin'ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra mba anamafy ny mpiasan'ny commune ihany koa mba anamafy an'izay fepetra efa niraisin'izay mba tsy atonga ny olona ivoaka ny tokantrano na ivezivezy be loatra fa efa napetratsika ny fepetra hoe inona avy ireo sikajin'olona afaka mivoaka sy mifamezivezy mba hiarovantsika tsy ahafahan'ity aretin'ity mianaka eto amin'ny firenena. Eny ary Andriamatofiloha mankasitraka anao indrindra tamin'ity fotoana izay nomenao ho an'ny vahoaka malagasy hanazavana mikasika ny fiatrehana ity valanaretina coronavirus ity araka nefa nambara teo zany raha mpitso tsy hisy aloha ilay fandarana manokana satria misy ny fitombavaka lehibe miainga avy any Roma ro arahantsika mivantana amin'ny valoralina eto amin'ny televisiona malagasy fa amin'ny sabotsy indray Andriamatofiloha no ionantsika amin'ny vahoaka malagasy eto ka dia mankasitraka anareo rehetra tany tokantrano tany tsy nisaraka taminay misaotra anao Andriamatofiloha.